Ahoana Marina Ity Fitantanana ny Firenena Ity. Anamarika ny faraiky amby enimpolo taona niverena ny fahaleovantena I Madagasikara. Afaka andro vitsivitsy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena maleo tena tokoa ve I Madagasikara, indrindra fa ao anatin'izao repoblika fahaefatra zao. Hatreto aloha dia mbola firenena gisitra I Madagasikara ary anjakany krizy maro lafy. Mitazana dia mbola iankinandoha avy any ivelany avokoa ny fampiodinan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mando alika intsony I Madagasikara fa babena mihitsy raha ny zava-misy sy manjo ny vahoaka malagasy no jerena. Fahantrano, fitangana ny vidim-piainana, ny tsy fananan'asa ary ny tsy fandriam-pahalemana dia samy olana hatrehany vahoaka malagasy avokoa ankehitriny. Tsara aloha ny manamarika fa ny firenena iray mandroso dia noho ny politika fampandrosoana mazava ataon'ny filoham-pirenena izay mitantana ao aminy. Aka ohatra kaiky isika toy ny Rwanda. Miasa mafy sy miasa mangina ny filoha Paul Kagame ho an'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy ary mitady ny fomba rehetra mba ahafahana mamany olana izay hatrehany vahoaka ao aminy. Mazava sy matipaika ny programa izay apetrany any ka mandroso ny firenena. Ho antsika eto Madagasikara kosa nefa sady efa tsy voafidim-bahoaka ara-dalàna ny mpitondra no mbola fampanofisana ny betsaka amin'ireo tetikasa izay lazainy. Tsy misy ny dingana lavitrezaka sy ny fitsinjovana lavitra fa saika vonjy tavanandro ho an'ny vahoaka malagasy no ataon'ny mpitondra raha tsy resaka momba ny sosialim-bahoaka fotsiny. Eritaona sy tapany tokoa izay no niainan'ny vahoaka malagasy ny amehana ara-pahasalamana izay tsikatra fa amehana sadasada ihany. Tsy ny sosialim-bahoaka izay tena olan'ny vahoaka malagasy mantsy no hatrehan'ny mpitondra fa to amehana ara-politika ho an'ny fiarovam-pahefana sy ny fiarovan-tseza. Ny arantsika neta tsara mantsy fa na ny momba ny aim-bahoaka aza dia teo zary lasa ambany zavatra tanteraka amin'ny filoham-pirenena ankehitriny io. Raha ny kabary faranteo izao dia hitantsika tsara fa ny fitantarana ireo tetikasa izay eo ataony any atsimo no nataony ary tsy nasiany resaka mihitsy ny momba ny sosialim-bahoaka sy ny fidangany vidim-piainana ary ny vaksiny. Somary nampametra-panontaniana ihany io fihetsiky ny filoham-pirenena io, saingy tsy mahagaga izany satria ny fitazoman-tseza sy ny fahefana tsy ara-dalàna io no mahamaika azy. Raha ny momba ny vaksiny manokana dia ity no teny nataon'ny filoha Marika Ravalomanana rehefa nitaky ny ampidirana vaksiny teto ny mpanohitra ny 17 ny volana Marsa 2024. Satria ny antso taorina zay le tamin'nylatsina izany dia hoe mba ameo aty ireo karazana vaksiny. Ny karazana vaksiny misy zany a dia ty zao misy vaksiny le Camela, dia ty misy ny Johnson, Moderna, Novavax, ty Oxford, AstraZeneca, Pfizer Biotech, Sinopharm, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo. Tsy hoe maharaha manana any ny tenako koa ty fa valo ty zavatra. Manana safidiny valo, tsy ole anankiray. Le CV. Ny arantsika na eny tsara ngamba ny fanazavany teo. Manana safidy valo ny mpitondra amin'izay vaksiny azo ampidirina sy arovana ny vahoaka malagasy. Tsy iverenantsika intsony angamba ny fanaratsiana any filoha Marika Ravalomanana taoriny ny fandaharana izay nataon'io. Isana nitrikitrika izany ny ministry ny serasera mahakasika ny vaksiny. Hatrano efa hita taratra tanteraka fa malaina ny ampidirana izany eto amintsika ny filoham-pirenena ankehitriny sy ireo mpiaradia aminy. Ary noporofoiny mihitsy izany nandritra ny kabary izay nataon'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina
ny 20 ny volana marsa 2024. Hoy mantsy izy hoe za zao hitanao mivatana aminao zao fitiavana donia mbola tsy nanao vaksiny ary tsy mieritreritra ny anao vaksiny. Tia no nasitrana ana, tia no miaro ny fianakaviako ary tia no tiako iarovana any vahoaka malagasy. Izay no teny nataon'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tamin'io fotoana io. Ny tena nahagaga dia nanaiky ny ampiditra vaksiny ihany ny mpitondra taorian'io. Tamin'ny fahatongavana izany vaksiny izany anefa dia niariary tanteraka ny tsy fankasitrahan'ny mpitondra ny fiarovana ny aim-bahoaka. Tsy tonga niatrika ny fahatongavany vaksiny teto amintsika ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra lehibe ny governemanta, kanefa dia izy ireo ihany no nanapaka fa io no vaksiny ho ampidirina eto tamin'ireo vaksiny miisa 8 izay afaka ny safidianana. Ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra eo ihany, fa ny tena olana dia ny ambasadrisa na ny maso ivony vaksiny izay napetraky ny OMS hito amintsika mihitsy no tsy hita tabilao. Dia i Ramatoa Mialy Rajoelina na tamin'ny fiantsenana io vaksiny io izany, na tamin'ny fanentanana ho amin'izany fanaovana vaksiny. Fa ahoana marina e! Miteraka resabe ho an'ny olo-pirenena ity vaksiny ity ankehitriny. Tsy mbola nandrenisam-peo ny eo anivo ny fitondram-panjakana. Hitantsika tsara fa ny filoha Marikaravalomanana mihitsy no nanao fitaratra ho an'ny fanaovana vaksiny izay. Fantatsika tsara fa lasa nivoaka anivelana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina amin'izao fotoana izao. Mazava ny teny mitana voaka ny maso ivo miasa simonina eto Madagasikara mahakasika ny fisokafana amin'ny ampahany sistany frantsay. Voaresaka mazava fa mila karatra sy pirofo fa vita vaksiny ny fidirana ao amin'ny tany Eropeanina. Taiza izany ny filoham-pirenena no nanao vaksiny. Vaksiny tsy mitovy tamin'ny nataon'ny vahoaka malagasy ve izany no nataon'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Mazava mantsy ny voasoratra eto fa tsy ekeny izy ireo ny vaksiny Covishield. Efa vita vaksiny izany ny filoham-pirenena. Dia hoy ny solombavam-bahoaka Timma hoe ka noho izany fanaovana tsinitsinona ny atao hoe ohatra tokony omena malagasy zany raha ny fijerina azy no lasana parisarisa ny vahoaka malagasy ary tsy nanana n'ilay antsoina hoe finiavana intsony ny olona fa ny aina tao anatin'ny aia na ny aina ihany koa tao anatin'ny tahotra manoloana an'ity vaksiny zay nentina teto amintsika ity, zay ny Covishield izany. Fantatsika tsara ireo fanamariana sy fanafokafokana mihitsy aza nataon'ny ireo tompon'andraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena mahakasika an'izany vaksiny zany na ny AstraZeneca. Kanefa dia mbola io vaksiny io no tonga teto amintsika. Na moa ny fanontaniana fanapetraka teto zay ary averiko hoe raha fantatry ny fitondram-panjakana tokoa ary fa mety tsy ahasoan'ny malagasy io vaksiny io na ninona no raisina na naninona no nampidirina teto amintsika zany vaksiny zany. Marina mihitsy izay ambaran'izay. Raha nanao vaksiny ny filoham-pirenena, maninona no tsy nataon'ny vahoaka malagasy io no nataony? Raha io teny mita nataon'ny firenena frantsay io mantsy dia tsy tokony ho tafiditra any mihitsy ny tenany raha tsy efa vita vaksiny. Ny mpitondra sy ny manan-katao afaka manao izay tiany atao eto, fa ny vahoaka malagasy mizaka ny vokatry ny kitoatoa ataony filoham-pirenena io. Afaka makarivotra any ivelany izy isaky ny mihetsika na hitsabo-tena. Tsy misy rara iny izay manjo ny vahoaka malagasy. Eny fa na dia efa 700 ariary aza ny atody iray. Ny vidim-bary tsy ilazany intsony, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fanananasa. Tena tombontsom-bahoaka ve no mahamaika ny filoha sa ny tombotsoan'ny manokana? Fa ahoana marina e!
ahoana marina e